Ho aminareo anyariavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy, ilay tompo sy mpamonjy atsika. Amen. Mandeha ho aiza? Mandeha ho aiza? Izany fanontaniana izany no apetraka amintsika araka ity mofinaina ity. Filipianina 4:7, 17:70 hatramin'ny 1:20. Mandeha ho aiza? Ny apôstôly Paoly any ampifatorana manoratra epistily ho modely, epistily mitarika ny mpino anana fitondratena tsara eo anatrehany dia izay atao. Misy tokoa mantsy ireo mandeha izay manome lanja ny zavatry ny tany. Ireo mandeha izay azo lazaina hoe diso fandeha ihany ary ny vily lalana raha izay no azo ilazana azy. Ny 17:70 hatramin'ny 17:70 no ahitantsika ireo sokajin'olona diso lalana manaraka ny lalan'ny mpaminany sandoka, manindraindra ny zavatry ny tany ary tsy tonga any amin'ny tanjona izay hotratrarina. Izy ireo dia ambara fa fahavalon'ny hazo fijalian'i Kristy mihitsy aza, fahaverezana no iafarany, ny kibony no andremanina, fahamenarana ny voninany ary olona misaina ny amin'ny tany izy. Fa mampianatra antsika kosa ny apôstôly Paoly mba hianatra ao aminy ka hibanjina ny zavatry ny lanitra. Hoy ny 2:20 sy ny manaraka manao hoe ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy any koa no iandrasantsika mpamonjy dia i Jesoa Kristy izay hanova ny tenany fietretenantsika hitovy endrika amin'ny tenany voninany araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizany mampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Mandeha ho any an-danitra, makany amin'Andriamanitra, mibanjina ny mpamonjy mahazo famonjena. Zavatra hitantsika mahagaga eto ry havana dia zao: samy mandeha avokoa ny olona rehetra, saingy tsy mitovy ny lalana izorana. Misy ny mandeha dia tavela, tafajanona amin'ny zavatry ny tany, eto an-tany ihany no imasoana. Misy ny mandeha fa mihevitra an'Andriamanitra, mikatsaka ny famonjena ary tonga any an-danitra. Izany no anentanana atsika ihany koa. Ao amin'ny filazany tsara dia misokajin'olona diso fandeha tahaka izany anarin'i Jesoa. Tao ohatra ilay mpanan-karembe anankiray izay nanana fananana be, zatovolahy nandeha hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra nefa ny lalana nizorana tsy mifanaraka amin'izany. Toa ny lalàna samy hafa ihany no nifikirana, ny amin'ny hoe aza mamono olona, aza mangalatra, aza mijangajanga sy ny toy izany. Fa rehefa notenenin'i Jesoa izy hoe mandehana ary amin'ny dino fanananao ka omeno malahelo, dia nalahelo izy satria nanana fananana be. Diso lalana raha namana. Tahaka izany ihany koa no nilazan'i Jesoa fanoharana anankiray hafa izay nilazany lehilahy anankiray mpanambe ka namory fananana ho azy, ary dia niteny tamin'ny fanahiny manao hoe efa namory fananana be ho anao ary fanahiko koa ankehitriny, mihinana, mamindroa, mivokisa. Kanefa hoy ny tompo taminy manao hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, koa anoharianao ho aniza moa ireo fanananao. Diso lalana
ka tsy nandeha tamin'ny lalana tena izy hany tsy natratra ny tanjo fanjakan'Andriamanitra. Ianao kosa ry havako malala androany, raha mandre zao tenin'Andriamanitra izao, raha ny vetesina tao anatintsika mandrakariva ny lohahevitra manao hoe miomana hiandry ny mpamonjy, dia tena lalana mizotra makany tokoa no izorantsika sy andehanantsika ka hanadino ny zavatry ny tany, hibanjina ny zavatry ny lanitra. Tsy hanao zava-dehibe lohalaharana eo amin'ny fiainantsika ny fanarahan-dia ny mpampianatra diso na ny mpampianatra sandoka ka mitarika antsika amin'ny rentirenty samy hafa fotsiny ka hanadinoana ny ara-panahy izay votoaton'ny fahamendrehana. Andeha ho aiza isika? Andeha ho any an-danitra, ka andeha ary ho amin'ny fanarahantsika amin'ny lalana izay aleha, ny fepetra rehetra, ny tondrotra rehetra izorana makany, ka hiara-dalana ny atao sy ny tanjona izay tratrarintsika dia ho an'ny Jerosalema vaovao, tanànan'Andriamanitra. Efa namboatra fitoerana ho antsika Jesoa, efa nandeha nialohantsika izy, ka andeha zato izy andeha hiara-dalana ho any amin'ny mpamonjy. Dia an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay fa hitanay ny asarobidiny fitiavanao sy ny famondram-ponao, ilay Andriamanitra nanomana toerana ho anay, ilay Andriamanitra efa nialoha lalana ho anay. Ankehitriny kosa izahay dia maneho eto anatrehanao ny fahavononanay, ampifanaraka ny ataonay sy amin'ny tanjon'ny fanjakanao Andriamanitra. Raisy Tompo, ho mpanompo mahatoky eo anatrehanao, mahatoky amin'ny kely, ho tendrenao hanapaka ny be. Fa mivavaka manokana izahay ho an'ireo ankizy, zaza tsy manatsiny, izay tsy misy mpiahy, tsy manan-kialofana, nosembanina tamin'ny lafin-javatra maro ka tsy misitraka ny zony. Ianao Jesoa, hijery ireo sokajin'olona ankizy marefo, ireo izay resy amin'ny fiainana, ireo izay nialana sy nariany ny ray aman-dreny, ireo izay kamboty tsy fidiny, ireo izay tratry ny fahantrana. Tompo, ny zanakao sy ny asan'ny tananao, dia aoka ho adidinao ihany ka miantra ka mamonjy. Amin'ny anaran'i Jesoa, ilay sakaizany zaza sy ny ankizy madinika rehetra, nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.